Manatra ny araba rabjerajaina amin'ity alatsanainy fiatomboan'ny herinandro ity manasanao taky ny mahazatra anaraka indray ny fampahalalam vao eto fahitalavitra ma TV isan'ny nanasongadina ny andro androany ny fanombohan'ny baccalauréat teknika manerana ny nosy ny zavany tranga tany Mahajanga no isan'ny niavaka eo ihany koa ny tontolo politika ny toerana misy ny Ankolafy Ravalomanana taorina ny fanoikevitra nentin'ny filoham-pirenena manoloana ny fiverenan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana eto Madagasikara akoatra izay isany hoentina amintsika ihany koa ny sehatra ny tsy fandriampahalemana any atsimon'ny nosy any tontolo politika aloha nitondra fanazavana makasika ny toerana misy azy ireo manoloana ny raharaham-pirenena ny Ankolafy Ravalomanana tamin'ny alalana Andriamatoa Girivo Randrenarso akoatra izay nanazava ny fiaonan'ny Andriamatoa Ravalomanana tamin'ny prakidrara Amerikana Andriamatoa Eric Onga ihany koa izay tanterahana ny sabotsy lasa teo ity solombavamboaka ity. Tsy hanao sakana velively amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena ny Ankolafy Ravalomanana. Izay no nambaran'Andriamatoa Girivo Randrenarso solombavambahoaka voafito tamin'ny anaran'ity Ankolafy ity raha nitondra fanazavana momba ny toerana misy azy ireo ankehitriny. Ho azy ireo dia miandrandra valiteny mazava momba ny fomba natanterahana ny tondrozotra ao anatin'ity repoblika fahaefatra ity izy ireo. Aloha angamba natao mazava fotsiny le resaka hoe izy ity zany tsy hoe ifanezatady na hoe iady na tsy ara-iasa tsony araka ny resaky ny nareo mpanao gazety. Ny anay Ankolafy Ravalomanana dia tsotra matoa zay mifidy an'ilay LFR zao fiteny io laza fa le teti-bola farany teo iny dia mba ahafahany fitondram-panjakana manatanteraka ny programme-nasa zay tiany atao tsy manao blocage zany zay adidin'ilay député kosa rehefa avy eo no mijery sy mitsara hoe tena nisy marina ve tonga marina ve voalaza atao anatin'ireny ary tanteraka tsara ve ny asa tokony atao asan'ny député zay ny asan'ny député any amin'ny teti-bola 5 sy 10 indray afaka manao sosikevitra sy miadivitra tsara fa iny le novaina kely iny tsy dia nidivana be loatra eny satria aloha ny fanjakana hiasa fa mijanony vahoaka ny analabaka ny fidiran'ny mpianatra zava-dehibe eo amin'ny fanjakana. Nisy ny fionana teo amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny prakidrara Amerikana Andriamatoa Eric Onga ny sabotsy lasa teo. Tsy nisy mipika ny resaka treto. Inona no tena resaka ny fanaovana tao azoko amafisina kosa nefa ny hoe nisy fionana io tamin'ny asabotsy ary niona fahitako azy tsy maintsy nyresaka ny fanatanterahana ny tondrozotra ao anatin'ny repoblika fahaefatra zay ny tena fotoatany tao fahafantarako azy ary nyfametrahana ny zoan'ny filoham-pirenena teo aloha amin'ny resaka passeport afaka mafisika zany zay. Ny Ankolafy Ravalomanana dia mbola mpikambana feno anatin'ny vondrona politika maro anisa manohana amin'ny filoham-pirenena na ny PMP. Anisan'ny takin'ity Ankolafy ity ny fampodiana tanindrazana ny lehibe an'izy ireo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.